Aviva 98.8. Aokazavy fandarina eto ny onjam-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena Tora tardalana fohy isika eo anatin'ny famakafakana dia avenareo isehatra miantso amin'ny finday ny mpiainontsika marsial tsara mampatsahilina ihany laharana hatrany 034 07 009 88 034 07 009 88 eo ihany koa ny 032 91 901 20 032 91 901 20 tonga dia izotra trantsika ao anatin'izay famakafakana fohy izay ny vaovao zany no tsy azo fena vaovao mely ny tambazotra momba ny onjam-peo sy ny televiziona Viva dia tsotra ihany no ambara amintsika fa mizotra amin'ny asany ara-dalàna ny radio televiziona Viva ary ny mpiasa dia miasa avokoa tsy misy mihitsy zany fa ny tenenana hatreto na dia hoe misy ary ny vaovao reny fa daholo moa fa samy manana ny fihetseham-pony daholo ny olona ny zava-misy fa ny vaovao ofisialy sy marina kosa dia tsy maintsy amin'ny mampanao gazety ny teny dia tsy maintsy ho taterina hatrany ny vaovao ka atony io saitsika milamintsika ao anatin'izay fa ao anatin'ny filaminana tanteraka ary maneho ny asany tsara mahazo manatina ny onjam-peo Viva nareo raha misy zavatra hoe asa tianareo hatrehana manodidina an'izay onjam-peo sy ny televiziona izay na ny service commercial na publicité na ny inona zany na fampitam-baovao dia mizotra tsara tsy misy olana ary mandeha tsara ny onjam-peo ny Viva sy ny televiziona Viva izay longa zavatra tena hoe ampitaina goavana amintsika ry mpiaino hajaina ka ozy izaho hoe fitonina ny zava-dehibe eny mety hoe misy fihetseham-po mandeha sy ny sisa fa izay ny vaovao tena marina misy moa ny vaovao ofisialy hoentina ao anatin'izay dia entina foana zany ny vaovao ofisialy tsy maintsy ho fantatry ny rehetrarehetra eny ka izay ny tenenantsika hoe alao mifantoka alao hatranyhatrantsika ao anatin'izay zavatra misy izay marina fa mety hoe nisy ny zava fa tsy misy mihitsy zany fiatraikany aloha hatreto amin'ny asa izay sahan'ny onjam-peo sy ny televiziona marsial ara-dalàna izay teny izay na mampatrika tsy ampiana itso fa dia hoe saina izy ny vaovao anankiray lehibe ihany koa dia ny fandehanan'ny filohampanjakana tany Kenya Nairobi renivohitra zany ny zavatra misy dia averimbenay foana hoe izahay dia zana-bahoaka tsy afaky ny hamitaka vahoaka mihitsy tsika marsial manoloana ny vaovao misy miaina koa tsika ao anatin'ny vahoaka ary amin'ny mampanao gazety dia masina loatra ny asa fanao tsy azo atao mamitaka vahoaka sy ny vaovao tena marina ny zavatra tiana resahana ao anatin'izay dia tia firesahana resaka reconnaissance internationalité amin'ny laharam-pahamehana amin'ny ara-diplomatika dia izao ny zavatra misy rehefa mandalo fahasarotana anankiray firenena ohatra tsika izao hoe tetezamita zay dia ny zavatra misy marsial ary ampahafantarina amin'ny mpiaino ary izay ny tena marina dia tsy mbola misy zany resaka reconnaissance zany fa betsaka ny olona mamitaka amin'ny sary sy mety mamitaka amina fihetsika hafa ao anatin'izay ary miteny fa hoe misy reconnaissance azo Madagasikara ny zavatra mety misy ao anatiny zany resaka hoe fitondrana mbola tsy ao anatin'ny tena ara-dalàna sy ny sisa fankatoavan'izay amin'ny resam-pirenena ny aide humanitaire mety misy sy ny zavatra madinidinika izay mifandraika izay araky ny saritra sy ny lalàna izay mety misy amin'ny fifandraisana ara-diplomatika
fa ny fifandraisana diplomatika ny tena izy ary ny tena marina dia tsy mahazo n'izany reconnaissance mihitsy firenena ray raha tsy manana filoham-pirenena voafidym-bahoaka. Ny zavatra tiako ambara amin'izany Martial ary ampitana ampiainy dia zao le sasiliana mamitapitaka ohatra resy Martial zao raha-mpinamana dia fakahita mifandray tanana mitsikitsiky mifampandroso an-trano tsy izay mihitsy midika fa hoe nazo reconnaissance Madagasikara, tsy izay mihitsy fa iny le fifandraisana amin'ny maha samy olon-dehibe amin'ny maha mpinamana ireo filoham-pirenena rehetra reo mpinamana daholo tsisy miady reo na ray ary rehefa mifankahita reo dia ohatra antsika rehetra mifankahita bonjour ina vaovao ina mare dia miresadresaka eo dia mifanakalokalo hevitra eo ao anatin'izay ka zay le teneny hoe mission zany somary mahavoafitaka ny olom-pirenena sy mifilazana ny hoe mahazo ny reconnaissance internationale tsika mbola tsisy zay za dia miteny fa ao anatin'ny fifana amin'ny ara-diplomatika ho any resantsika dia zay no izy amin'ny sehatra ara-diplomatika tsy misy reconnaissance miverina ho an'ny firenena anankiray izany raha tsy manana filoham-pirenena voafidym-bahoaka. Zay ny reconnaissance ka etsika zany le mandefandefa sasy ny ana ka ilaza fa hoe nahazo reconnaissance sala amin'izao miverina tena alao mba tsy mamitaka an'le vahoaka tena hijoroko zany teny zany Martial hijoroko alao mba tsy mamitaka satria mba zavatra fantatra sy nialana kely mombamomba zany dia tsy maintsy ampitaina amin'le olona hoe zay no marina ary zay no izy fa ny zavatra misy fifanampiana fotsiny amin'ny maha olona sy ny ana mety misy ny aide humanitaire amifandefasana sy ny vatsivatsy kely mety ilazana azy fa misehatra diplomatika dia zao afantony saitsika fa tsy mbola reconnu tanteratsika au niveau international raha tsy manana filoham-pirenena voafidy tompoko okazavy ty resaka ty marazana tsy manaka sary kely amin'ny teneninao teo fandray tanana fa ty ndray dia hoe andao hoe misy talen'orinasa ohatra mifamaly tale zany sy le mpiasa anankiray orinasa anankiray dia mety nanadosona le mpiasa fa mety nanadosona koa le tale ohatra dia mety amahatale azy dia mety hoe voabaiko voabe dia le nampanatsoana lay mpiasa dia mety namaly be izy mety nisy fantirana atao anatin'le sehatra asa io dia rehefa miteny le fitatazaina moa zany na le fehezina ny olo-pehezina le mpiasa dia miteny zona ao amin'le tale dia iny le ataontsika hoe mireconnaître le tale efa mireconnaître izy tsika manko manao linguisme kely efa mireconnaître zany hoe efa manomboka efa mandany mahatsapa ny fahadisoana le tale na mahatsapa ny fahadisoanao izy hoe efa mandray ny fifonanao izy zay le hoe efa mireconnaître anao le tale zay zany raha alaina sarotsotra fa amin'ny ara-diplomatika mampatrika dia hoe tsy anazava-ny fa fotoanatsika foy fa le teloka angezabe reto voalohany ny telinao teo dia hoe ny mpitondra voafidy amin'ny fomba demokratika zany hoe nekenin'le firenena anankiray ka nanao fianianana teo mason'ilay vahoaka mifidy mety folo mipilatsaka fa le lany dia nanao fianianana tsy ataotao fotsiny hoe misy lalam-panorenana dia menina dia manao somia dia ampanaovina ny samboaty sy ny protocole rehetrarehetra na hoe arfenitra zay no atao hoe eakatoavina ary aveo le firenena rehetra hoe taoriana ny fifidianana natao tao amin'ny firenena zao dia nandeha fiaparabana zao ny fiarabana zao ny firenena zao ny filoha zao ny filoha zao zay hoe reconnaissance voalohany iny faharoa raha koatran'izay mety misy hetsy vahoaka tany Philippines ohatra na tany amin'ireny toerana hafa hoe Nepal misy an'ireny hoe koma baiko avy amin'ny alalan'ny atao hoe intelligence artificielle sy ny sisa ireny tsy misy reconnaissance ireny namanamamy fa kilasiny ny firenena mikambana na ny Union africaine na ny SADC na le vonimpirenena reny hoe junte militaire indrindra ka miaran'ilany naka ny fahitana ary indrindra ka misy fitaovam-piadinany asa atao junte militaire filazan'izany ary ainy ony tsara na mihaino radio iraisam-pirenena no RFI na ny Reuters any Allemagne na BBC any Angleterre na la voix de l'Amérique any États-Unis dia miteny hoe junte militaire zany hoe fanonganam-panjakana na fakana fanafana na alain'ny miaran'ila tsy akatoavina zany na mampatrika na iza ilaza
na izay lasa au niveau international Au niveau international. afolaza koa anatiny sao de misy tsy mahaiko manko manavana hoe union africaine hoe ao anatiny tena ao Zay no fianakaviana anatiny ka misy manko tsy mahay misy koa mandiso misy koa manko mandiso aratsipelina sy ny arakevitra amin'io de lasa misabaka ny sain'le olona fa reo rehetrarehetra ireo no tena fianakaviana fianakavibe iraisam-pirenena mitena ianao mijaity militaire sy ny karazana fa ty mba tsetaseta tsy aritra natsiaro ianao marsial tam'izany fotoana zany migy natsiarotsiaro tsika resaka mig 21 mig 17 sy ny karazana satria manko tamin'ny andron'ny amiral lideratia satria nisy koa fiaraha-miasa matilina niaraka tamin'ny rosiana tamin'izany de ny zavatra mi lafo vidy izy ireny na fampidintsika ohatra hoe fiara-di gaz niva lada ary am'to BRDM de fatometsy misy le tanky le BRDM de ny zavatra misy tao anatin'izany rehetrarehetra any lafo vidy izy ireny ary ataontsika hoe manahirana ny vidiny zany hoe na isika mavesatra ao anatiny hoe naomeno nao vidinany sy ny sisa ankehitriny ny zavatra hita de voaresaka foana koa ny rosiana zao eto amintsika sady zay voaresaka ny rosiana ao fanampiana sy ny ana de nahazo fitaovam-piadina nahazo tanky sy ny sisa fa izao ny zavatra mba tiako tsindrina ao anatin'izany marsial de tsotra be efa fahavoazana mafy tamin'izany de ity fitaovam-piadina ity na iteny hoe lainga ny ilazana hoe omena fotsiny io reza manokana tsy maintsy misy takalony io takalopatsa vidim-pinanana tsy maintsy misy takalony io fa io zany mba hiangaviana atanandroa akahitsipo amin'ny fomadio hoe inona le takalony amin'ny anarany mangarahara amin'ny anarany mangarahara inona lay takalony io zany ny tsara ho fantatra novidina tamin'ny ampahany ve nandoavam-bola de avy eo tsisy tsony any fandoama sa misy zavatra natakalo ve an'izy io fa tsy maintsy misy takalony io fa tsy hoe omena fotsiny reny ka io manko somary netiko zay resaka zay satria nahoana somary rehefa namadibadika amin'ny tantara de miteraka polémika be izy io ny sasa anomena fotsiny io sahala am'izao manazavo zay tompoko hoe to ary miteny tsara fa le zavatra takalony le antony nanomezana an'iny izay mba tena ilain'le olo-pirenena ho fantarina sy ho fantatra ao anatin'izy mazana tepokadimy tena anakiroa ny tenena sy mampatrika eto raha miteny zay jet militaire de fiaramanidina ary fampiasa miaramilana te jet JET fa le junte militaire fakana fahefana nalainy miaramila zany ady mambasy zany samihafa zany ny jet sy ny junte ka le tepokadimy mba resako anatin'le hoe fahazona fakataovana resam-pirenena moa zany le hoe reconnaissance internationale le hoe tonga fidimbahoaka ny fomba démocratique faharoa de hoe mikila sy ny firenena mikambana na ny any Afrika hoe Union africaine na SADC aty amin'ny tapany atsimo na hoe aty OIF na sarana ny tany teny frantsay ary mbola misy koa COI aty amin'ny ramasobe indiana na COMESA de mbola miresaka foana hoe communauté internationale zay de ny junte militaire na fahefana nalaina aratafika de tsy mahazo fakatoavana de eken'izy ireo kosa ny fifampiresahana na fifampidiniana amin'ny toetra ara-pirenena mba hirosona ny le fitoniana ao amin'le firenena zay le lazainy hoe apaisement zany hoe mitady apaisement zany ny ONU na firenena mikambana sy ny SADC sy ny sisa fa tsy hoe manao reconnaissance internationale zany hoe lalana izolana ho any amin'ny reconnaissance zany fa tsy hoe reconnaissance lalana izolana fa teloka faevatra ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zay mahatonga azy hoe tsy hoe filohan'ny repoblika fa filoha amin'ny fitondram-panjakana tanao fitondram-panjakana mitondra le fanjakana izy satria ny eken'ny ampaham-bahoaka izy zany fa tsy ny eken'ny rehetra ary natolotra fa tsy hoe nofidina de inona zavatra atao anatin'izay angatahany izy izolana amin'le lalana ao any amin'ny fifidianana le niresahana atao hoe mangarahara sy ny hoe mametraka lalam-pandrenana raha zay ny takinana hoe io tsika manao le feonandoam-pirenena sy ny dinika isan-karazany ary ny anankiray de hoe eo ambany fanaraha-maso ny firenena mikambana le fifidianana zay atao rehefa vitanao totoso reo de foana zany hitanao ngamba tamin'ny ny telo amby folo solarivo ny efatra amby folo solarivo zay nisy anakiroa de hoe nini tsy mahazo milatsaka ranona sy ranona tamin'le nini
dia ity zany mba afaka milatsaka araka le fahefana nomeny fanaraha-maso iraisam-pirenena azy ho tonga ny raha apaisement dia vita zany zay fifidianana sy rehetrarehetra zay dia misangana zay filolanim-bahoaka eo zay vao tonga le otrany hoe reconnaissance internationale na fankatoavana isam-pirenena ary tsy kelikely io vao tonga fa tsy hoe lasa mivory atsy ranona dia efa hitanareo fa miady mafy amin'ny apaisement le atao fa hitatsika kisarisary ary reto no atao hoe ngeza be koa ny namana mampatrika any amin'ny tany manana olana ara-politika no hitakina ny antsoina hoe apaisement na fitonina faharoa ny olona mandalo olana ara-diplomatika tahaka Madagasikara dia tsy maintsy eo ambany fanaraha-maso ny fianakaviana iraisam-pirenena fa le olona izay mitondro an'le fiomena fahefa-panjakana omena azy io tompona fanapahan-kevitra amin'ny atao raha toka zavatra tsy ekena satria misy zavatra tsy tokony ho atao amin'izao fotoana izao mety ataon'ny olona amina firenena maro zany fa tsy hoe Madagasikara ihany namana mampatrika ohatrohatr'izay zany le hoe mbona lalana ho any amin'ny apaisement tsika na fitoniana politika dia hitanao fa tonga eto amintsika ny volona afrikana tonga eto amintsika ny iraka sadeka manara-maso izy mizotra makany ve lanan'ilay Madagasikara misy korotana na hoe nandalo olana politika zay izy namana mampatrika. Tandalana rehefa no anaty fampakafakana dia mba hiresaka momba anay izay momba antsika momba mpanao gazety zany asa fanaovana gazety satria misy vaovao anankiray tratran'ny misy loko mpanao gazety dia lasa mitakitaky zavatra amin'olona sy ny sisa raha tsy diso efatra sa enday amin'day izy tratrany ny zavatra tiana ambarako fotsiny ireo olona dia izao isika mpanao gazety dia mila manana firaisan-kina tsara ary za miteny fa nataloha mba mpanao gazety anay dia tady tsara fa olo-pirenena tsotra zay fa samy nanana ny conviction sy ny lalana zay netiny na domaine politique na inona ka naka branche anankiray na spécialisation anankiray spécialité anankiray zafato tao anatin'izay rehetrarehetra zay entina anasongadinana ny asa zay tokony atao donc zany ny asa fanaovana gazety ny tokony ho izy dia masino ary tena tsy azo isolokina mihitsy ny mahatonga an'izany zavatra zany efa dia tsotra be mila firaisan-kina mila fiombonantsaina ny mpanao gazety tsy tokony voazarazara amin'ny zavatra tsy satria nahoana raha vao mizarazara sy misy olantsika dia misy mitsainoka kely fotsiny dia mety ho tonga ny fisolokina mety tonga ny fanaovana adalan'ny sasany mety tonga ny sain-dratsy zay mety atao ka any indraindray ary hita maso ny fifamaliana ara-kevitra ao anatin'ny tsy fitoviana dia lasa mitarika polémika be ho an'ny olona miaino hoe mpanao gazety niany na mpanao tokony tsy ho hita zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka etrandany betsaka iny mpanao gazety tamin'izany fotoana zany migadra voaenjika manino tena hoe seda zavatra mafy ary tena mafy dia mafy fa amin'izao fotoana mba hoe tsy izay tsony fa mila fanamafisana ao anatin'le izy ary etrandany ihany koa miasa fanaovana gazety hoe ao masina izy io ary tena enjana ka ozy izy za hoe ny fankalana mpanao gazety oka mba tsy izy na eo amin'ny tompona ndraiky mpahefana io na eo amin'ny olo-pirenena tsotra io na eo amin'ny zavatra aby dia tsy tokony ho hita mihitsy zany fa au contraire ny mpanao gazety tena namanareo ary azo resahana azo ifanakalozana hevitra satria nahoana betsaka ohatrany hoe takalo zany misy échange angeza be tadiavin'le mpanao gazety misy ny avany aminareo misy ny avaty aminay oka zava ka za mitoejavatra zay dia neny hoe mila fanitsina goava ny tompona raiky mpahefana koa sy ny sisa oka tsy anavakavaka mpanao gazety fa miteraka olana ihany koa zany zavatra zany zany zavatra zay fa rehefa mpanao gazety dia anao mba ho fantatra ireo na dia amin'ny ampahany kely fotsiny hoe inona ny atao hoe mpanao gazety
dia rehefa mba mahalala zay dia aloha mba sehatra ao anatin'izay mba hampiarina mba ho hitanay mpanao gazety sy ho hitanareo ihany koa amin'ny asa zay ataonay dia mba tafapetraka araka ny tokony ho izy fa tsy sanatria misy ny olona mety anaonao foana ary zahay dia mampitandrina aza manao foana aza tsy lokoloko zany amin'ny asa fanaova gazety fa tena tsy fanao zany fa zava-doza dia tena zamazy ia ny zavatra misy koeto Madagasikara zay hoe tsika mpanao gazety miaina anaty vahoaka zanona vahoaka dia tsy mahavita vahoaka zavatra sary misy eto Madagasikara na manao patrika na ao anatin'ny lalàna misy hatramin'izay azy hoe niaraka nanomboka ny sansura nandalo loa 2020 sy le mbola takina tamin'ny MLE sy mbola ho amboarina zao dia zavatra misy anankitelo ny haino manjery eto Madagasikara ao ny atao hoe haino manjery manabe presse éducative haino manjery commercial arabaritra izy io le hoe généraliste ataony daholo ny rehetrarehetra ara-patelo hoe presse dia avocation religieuse zany hoe miompana any amina atoko-pivavahana na hoe évangélique lazantsika azy dia majorité na hoe maro aniseto nefa dia ao amin'ny hoe commercial any akamaroan'ireo commercial eo dia ohatrany hoe olona manana loko ndraindray manana politique dia lasa ohatrany hoe mijerena radio any any na télé any any na gazety zany lasa manana ohatrany hoe voazary fa mpanao gazety ny randro any atao amin'ity station anankiray ity na organe de presse ray ity raha pitra ho atsy amin'ny organe hafa dia zay misy tsy miova ny teny raha miteny hoe junte militaire dia junte militaire iny rehefa arifa tsy lasa junte militaire tary miova zao ndray ary lasa miviozava ndray tsy miova zany sary mpanao gazety zay moa tonga mpanao gazety sarotra sarana satria rehefa miona ny mpanao gazety dia mifankalala ohatrany hoe dia organe de presse ndrianina rianina dia mifampijery eo dia vita fa tsisy hoe zay tsy miresaka amin'ireny na tsy misy zany ray moa zay mampatry faharoa ataoko hoe tena ngeza ty le firaisakina mpanao gazety ho anareo miantso mpanao gazety reny dia zavatra misy mpanao gazety sandoka takio ny karatra asehoio aiza ny karatra ao dia organina izy zonareo maka-mpanao gazety reny fa tsy hoe zay miteny eo hoe tonga ao dia misy olona be dehibe tonga ao daholo aka inona izy ity aka vaovao nefa tsy mamoaka akory 10 no alainao nefa ny olona 10 mamoaka azy dika zany zany afaka miteny mihitsy ary tena ao anatin'le lalàna mihitsy azon'le olona miantso mihitsy aiza moa karatra mampanao gazety anao tompoko aloha zonareo mihitsy mitary ny karatra indrindra amin'izao ny Facebook tsy mpanao gazety ny influenceur tsy mpanao gazety na hoe mpanao TikTok tsy mpanao gazety satria za afaka mamitako anaty Facebook ary zay nosona hoe compte fake aza hoe alaiko ny anarana mampatrika ohatra na rafoto na arabe na rasoa satria mba hivizako vaovao sy anampitehako olona anankiray zay le atao hoe attaque personnel midikany ny mpanao gazety dia mirafitra anatin'ny olafitra anankiray izy mety manana karatra izy misy mpanao gazety tena matianina tsy nakakaratra mpanao gazety fa misy kosa tsy matianina lasa milaza fa mpanao gazety matianina zay zany le sary aitsika manavaka ny vasy ny tsipariparika mieravo misy olona miteny mpanao gazety asehoy ny karatra ao tena zonareo mihitsy zany voaingana kely na manao mampatrika nisy famonomonina atao amin'ny faritra lefa natanina rivotao na fatolona dia niakatra somary ambom-potoa fa nisy razana nampitondraina kubota zay dia narana zandarma vatoariny dia za rery mpanao gazety tonjan'izay zavatra zay dia niakatra ambom-potoa mba afahako makasary fa nampidinyle tompo manamandro midiny ao ary nytenenina hoe aiza ny karatra mampanao gazety anao fa raha tsy manana anao zao mipotipotera matetika ataoko ata-pahatezika ny zavatra misy ohatray manko tamiko ao ny olona za koa efa sena zany tia nandeha dia nendana tonga dia makasary dia tabataba be le olona fa izy io makasary moa zany dia nasehoko ny carte presse ampanao gazety au contraire indray fa tena zay vao eritreritra akapatena amin'izao hitanao ohatr'izay zany ny zavatra tadiavina ny hoe tena samba maritra amin'ny azy dia mba amin'izay fotoana zay misy fifandraisana mahafinaritra ao manamarina sy manapofo ny asa ataon'ny mpanao gazety fa tsy sanatria andeha ho any ampe dia mafisina zay le hoe firaisankina sy fifankatiavana misy eo amin'ny samy mpanao gazety mitovy daholo mpanao gazety na avy any Sainte Marie Reantsimo izy na avy any Antsirana na ny Dego na avy any Tomasina na avy any faritra rehefa no manjanga sotoly dia mpanao gazety rehefa mitambatra ao anaty rahatrany hoe olafitra na hoe fikambanana mpanao gazety satria anaty le olafitra misy fikambanana mpanao gazety momba ny tontolo iainana momba ny fanabeazana momba ny toe-karena momba ny mpamanafa sy ny sisa mpanao gazety foana izy fa iny mba hoe karazany spécialité ohatrantsika sy mampatrika zany dia azo atao hoe
mpanao gazety mpamakafaka ara-politika, misy koa ny mpanao gazety ara-panatanjahantena, mpiaro toleny sasisa mampanao. 034 07 009 88 034 07 009 88 032 91 901 20 032 91 901 20 anatin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday amin'izay antsika tianlazaina raisina ny antso voalohany miarabanao tompoko eny tompo ainao eo komina mobasamaina distrika ny tirabivaro rehefa tena diniana zava-misy mampatrika dia ampiasain'ny totora ampiasain'ny karana totora izay tsy manampahaizana fa tambanvoatra manara-baovao dia manara-maso araka ny teninareo satria zao dia rehefa tika zao farankarana io misy fitaka io satria misy apahany zany tapatapazony zareo a ifinana moramora dia rehefa vitsivitsy fasankarana dia moramora amin'izay manala azy ka ny antso areo ny fasankarana tsy ho fitaka satria angasy ny tany rehefa misy tany ireny fondakana davitra dia voalaza foana fa manotombotomba olo dia aniza marina ny tany aizany na tany karana tany ohatra dimy karana le tany fantakana tovy mamery magola ohatra mampidi-bola izy tany serio ohatra virina sikikina voa vidiny tany tsy manaiky moa ny tompony a moa izy raha ohatra ka rehefa tany e mbola mararaka satria vahoaka madinika foana ny landany nareo ny ataony tiana zany anatin'ny fitaterana dia alaireo fasankarana zany satria zao izaha evana basambaina rehefa mandaetana any anarake mandravoany raha iala ny firenay a mandrapaa ena fasankarana dia zay a tosika hoe raha iala dia roa alina zay dia raha hoany amorona koa zany zay a dia safia mpafakataka andano kosa kiraro fa io misy olona zany io zana dia manisy hoe fa ilainay tany hoe fa aizana nanany karana tany zany fa aloha volanana na izy hafa ary ireo fasankarana io ihany fa io mety amin'ny farasana tio na io tonga ihany ny tianazy fa tanareo faharoa mbola posina raiky fahanoteny hoe ampiasain'ny karana ny fitondrana dia zao tia verimero ary misy mameromero foana foniny rava ny kovirina maka teo aloha misy olo be folo iatany na visy matoa izy io manao zany misy antony io na izy voaroroy amin'ny fanondrana izy voaroroy amin'ny fantsipoly na izy voaroroy amin'ny fanatorotana na ireo fa mahagaga nasorona tampoka le any olona reto be folo dia le gasy anankiroa zany sisa karaiky iny nahatary le gasy nanambola teto moa tompom-bola fa mba mangaka tena topitarano inany any namezona ireo dia inona ny any nanalana fatatranzany gasy fa tsy hoe le tiany atao ny atao ka mahakasika le istory misy zay isorana betsaka ianao dia makasitraka andraisantsika ny antso manaraka mirabanao toko eny toko miraba toko allo manao toko navazina avy avy etya deuxième ihany le toujours eny toko zavadina amin'ny mpanavoatra ty zany mba ome afatra kely afatra sady fangatana zany ohatra hoany ohatra tena mandeha ny malagasy marina zareo a amin'ny filohatana voatranazy tokony mba izay vahoaka madiny aloha raika indrindra fa le ao mpiasa privé ve ary indrindra koa amle resaka zao le tamatavy zao fa hitapainay misy famborevy le resaka zazavao dia tokony mba ho tanterahany zareo tokony ho tanterahany zareo misy resaka mombana io
tena mafisy koa zany amavoaka madinika anazy amle resaka amle privé eto mba ranomasy misy satria misy ane mpampiasa privé sy maharaka ny fepetra zay zavatra tokony ho zareny zareo raha tena hoe filohan'ny vahoaka mara zareo zay mandeha ny vahoaka fa tsy variana le anarasy ny filoha teo aloha sy ny firongony nefa nanao ino zareo nanao inona sy avitavita le fitondrana teo aloha misy ny aloha zay zany ana mba resaka kelikely alefako tokony vokaterany zareo zany zay raha ray mandeha maty izy marapahatongany fifidiana mba tsy moa zao hoe fiandrom-pirenena zao ny andrasany nefa ny fiandrom-pirenena andrasana miseny efa miseho manome fotoana datina na fifidiana zany hoe de zavatra normal nefa na izana zany aloha de efa miany fa zareo nareo de zay resaka kelikely fa zay ny fahatinira toko so nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa resitsika hoetrany antso manaraka miarabanao tompoko Monsieur Patrick, général de Martial Laya. 13 mai 72, 13 mai 2026. Bon, je crois que c'est ce que nakalaza ni Pedrinia, tatamni première année. Raire saksi, makaskan fafan. Afaka betika ko kamalaga sa wanadra dai. Tuna la babi na fanan tulay. Ak betika malakas nan lunas musir. Tubuh malya di panari matipin umutan. Jadi sore sana karam kuisan tapi nado fafa namrit. Alo? Makatoerana tsara ianao, makatoerana tsara. Fafatsika manome ny tolo-kevitra avy amintsika mba hoentina anatarana le firenena. Manana fahafana ve tsika satria raha mipaitako azy dia tena zero tsy misy ny fahafana. Aiza ka onjam-peo azy efa vaina ny andro amin'ny fito hariva tsy fantatra. Tapaka avy any aminao a. Alo? Ay bolao, eto. Ya, bulato. Bulato di sahabat yang sana tadi kita nyamper. Aku can, semua terbawa berarti yang ini arti disangka tadi suatu kepada itu dapatkan. Mata orang itu di sana di nyulang dapatkan. Jadi dapatkan mereka tidak dapatkan jasanya ratalan. Di sana pun ada nanti di sama ini berdua tahun apa angkatan, tahun nanti saya cari tak sana saya banyak bulannya faktis filpul toran fildaton sih kan yang toran terbawa sadar kamulah dia busa kata dia sih suatu so kami lah mereka pakai pen sih buka malah kan nyalam dulu bawa padana naik sekarang dulu tapi ini film Frantai lihat kami lah dia malah kasih cik ya berarti nanti buat so kalau masuk tikau akan sih tergantung. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Resitsika ny antso manaraka miarabanao to. Betsaka nama Patrika manome senta naminany avy dia fandriana ondany avy dia fandriana. Nenay moa zany ny mba tena ambarakely alohatra amin'ny vaombona tsy mahita fanavozana hoentin'ireto zany hatramin'izao. Fa ngamba resaka fotsiny zany ny fahitanay azy. Raha ny foto-drafitrasa vita teo aloha lokondry zareo dia zay longa fanavozana ataony zareo. Fa ho fambolana foto-drafitrasa ohatran'indray mbola tsy nahita mihitsy zay hatreto aloha. Ka zay no mahatonga any miteny any hoe aiza zany fanavozana hoentinareo zany. Zay mbola mitaky foana isan'andro. Karakara ho aingana le fifidianana fa zay tena fahaleoan'io fitondrana misy io zay. Tena fahaleo zay satria fitondranana ranan-keriny io. Na ny mba safidinay io. Safidinay sombaina, ny zonay ny potegnina. Ny zonay ane ny potegnina tamin'izany fotoanandro zany. Tamin'ny 5 Desambra nampehana ny zonay. Tadidinay tsara 3 2025
zay tamin'ny 2025 tao nampihana zonay nanisaka sana safidinay olona safidinay ara-dalàna tsara napetraka anay teo filoham-pirenena nefa gaga zay ho maramila ndreny to dia magnonga-mpanjakana rahay vahoaka ray aloha tsy vahoaka zany ray aminay rahay ny olona lazainareo fa vahoaka ampaham-bahoaka ray aminay dia nareo maramila mihitsy nanao tao foana tamin'ireny fotoanareo zay tsy nanilaka anareo hanao an'izany ary zay mahatapatsara misy io rehefa ao agnatin'ny fagnoraihana zavatra zany dia tsy maintsy misy ny finafina ary ampanoteniny filoha hoe mba miafy kely aloha antsika fa hasina ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa zay afareraka eo Antananarivo aiza izy amin'izao fotoana izao aiza zao le raha notakinareo aiza le jiro tao tapatapaka ihany magnoatra lavitra noho ny zava-nisy teo aloha azy fa ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia mamaha olana mitona rano amin'ny citerne nefa ny nareo zay nareo fa mandeha partourondray le rano nga izy ty jiro ka ety atao an'izany ny olona ny isaky ny teteka mila sasa madio fanadiovanjavatra sa mahatina harary aby ny olona eo Antananarivo zay avy aty lavitra be aty raha mba mahasapan'izany misy hoe tena mampizaly zany zavatra zany fampizaliana vahoaka tsisy ohatran'izao fa ny ady mitodika amintsika zay lazainy zareo fa forongo hoe atsika rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana zay andrasasika rehetra samy tandremo misy mivady bely rano misy vahoaka atsika samy tazona ny hevitra atsika tsara amin'izay famingavingana atsika zay lazaina fa forongo tazontsika oapotsika zay lazao hoe forongo zay dia amin'izay fotoana zay aza mety ho fitapitahin'ny olona na ho tambatambazin'ny olona fa zay olona zay apetraky ny forongo eo no arakitsika rehetrarehetra amin'izay fotoana zay tsika rehetrarehetra dia zay le tsika vahoaka tsika ho tazonatsika tsara zay hevitra zay fa aza mba mandeha amin'ireny mpamitaka ny vahoaka reny za aloha hatreto tena sorena mihitsy amin'ny nataony mpitandro ny filaminana mamadika palitao reny reny ma mpitandro ny filaminana mamadika palitao reny navita zavatra ohatran'izao reny lasa mijaly ny vahoaka amin'izao fotoana zao mba anatra koa zay ho nareo maramila ao afara ao tandremo manao tao foana fa manome andrasa fifidianana amin'ny safidin'ny vahoaka sy fitakitsana fa safidin'ny vahoaka ara-dalàna io nareo moa milaza fa ho arabaty tamin'izany fotoana zany tsisy ny arabaty fa safidinay madio reny dia ambaranay aminareo ary tena mbola mahatezitra anay amin'izao fotoana zao zany zavatra zany ary amin'izay fotoana zay atsika mianakavy eo ka agnara-maso tsara safiditsika rehefa tonga ny fifidianana izy moa fa midradradrara fifidianana dia atsika fa vonona amin'izay na ina ataon'zareo na fifidianana iny nataon'zareo dia vonona atsika rehetra hametraka ny fomba sotra betsaka toka isy olona betsaka ianao dia mankasitraka toka andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy miraba toko miraba toko eny toko Dari bangun politik ireo isale tasy personnalité tonga fotsiny nataonao amin'ny fitadiavana seza ka zany izy teny hoe tokony hovaina rehefa anaovana politika eto Madagasikara rehefa tsy mety natao lepona dia tsy anaraka ny seteza le zavatra atao izy fa tsy hoe rehefa tsy mety na mety natao dia yes président fa atao fangety tena tiany ny somandelaty tiany besity rehefa tsy mety le zavatra atao dia tonga dia atao gampiavana atao gampahitsina le zavatra atao hoe tsy mety ny président fa tioany le zavatra nitoromanatena ny président fa aoka nitoromanatena ny président tokony atao tiky takoiny fa izy fa ho atsika eto Madagasikara raha tsy mipetraka ny fitonina ara-politika tsy misy fampandrosoana vanina zany eto Madagasikara na iza manana expérience na iza manana savoir vivre tsy mipetraka mihitsy zany fa tsy mipetraka ny stabilité politique dia titenena zany tokony navahana
Mandalua, Nafangria, Isenia, Dinasisi, tapi yo ACC itu dia nama biasa, mati jalan, tapi so, you feel about the Ramon is about it. Dia bawa untuk guna lo, tapi nya, yo dah, tapi mah, ada jangan dia dah dia dah duit, tapi pada cerita apa teman pada dasar dia, mau dah multi dari dia tu, saya boleh ini fondasi. Tubuhnya mata yang mana ini apa? Kalau tadi kalau mau dikira kira apa bahaya, hati sini keluar apa dia? Mari. Iso na biasa que no de Maracita. Letkin de kanska de kila fragantide sobre tu y tu mira para tu ko mira para tu to mula lihat tu Itu baca pasitas yentuk di sana. Ya karena ini nah kita ini nah ini yang jadi dan apa jadi yang nah ini mama kita bahasa skin untuk bahasa skin poinnya yang coba jadi pernah baca deh ini kan dorong prinsip itu pada saya sih bukan sudah punya kemajuannya tim kemajuannya bisa kalau dia ada sih dia mana kena tim semua bukan kemajuannya jadi bukan kemajuannya cuma lagi main membahas videonya ya ini nol baras saat itu saya jauh banyak ini sudah pusing ini sambung bulan aja nuni cuma dari mulai bersambung dengan kopi dari tadi urut dari ini ini duduk nanti dan nanti kesulitan jadi sudah tahu tunjuan di beberapa tuas nana kadas apa ini sahabat ini faranya ini seperti video maaf maksud mama para lulaga jadi video nanti ini nanti keluar no beragas atau nama non samsung juga di telfonnya lalu ini soal turunnya diperintah jualnya nanti kita ini suai ini saat ini video dalam berbeda ini tuh nama kas ini ACC tuh boleh apa itu nama partner ini jadi sudah ada kemana sudah dulu iso na biasa que no de Maracita la tuca 034 07 009 88 032 91 901 20 yentuk miraba no tuco miraba tuco miraba nama Patricia miraba nama Marcela di Peters infantil adalah ini di Ubiva Madagaskar tahu kasar sama kerja aktivitas bohongan terdengar belajar sosial di kasar maka referensi aktivitas itu padahal mereka mas utu ya na tsara no afaka izy resaka lezo afaka mamerina miantso ianao resatsika ny antso manaraka entoko miarabanao toko mety amba matrika entoko kenena rany amin'ny resaka politika ny politika manao politika fa zany any anaty lehividanana ny ramana ny politika dia amena seza zany ato politika rehefa mandery lehividanana dia lava ho azy zany satria lasa rainy daholo any ny fomba rehefa aveo rehefa sote
So nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko. 034 07 009 88 032 91 901 20. Ireo no larina hidirantsika. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Maka toerana tsara dia atao eny tompoko. Efa ao ianao? Allô? Resaka réseau zany angamba. Solotsika antso hafa aloha afaka mamerina miantso ianao a? Afaka mamerina miantso ianao. Eny tompoko, miaraba tompoko. Allô? Miaraba tompoko. Tsy mahazo. Miarabanao tompoko. Maka toerana tsara fa ambambe enao zany. Eny tompoko. Kopa tanao nareo marontsetra ny tompoko. Ny zavatra azoko tenena dia izao ho an'ny zareo mitondra fanavaozana. Magnatana mba hatampy fanakanana sy tsitera ny fitondrana fanavaozana ankehitriny. Fatao anatin'ny 20 taona nitondrany Andrajoela dia andro manala ny tsitera ianareo. Ny kanonareo daholo ny zavatra rehetra izay nataony ny fitondrana Andrajoela tamin'ireny fotoana reny. Tsy nisy ny fisamborana anareo, tsy nisy ny fanarahanareo député andehanareo da tsy mivory tamin'ireny tsy toy izay tsy andeha anevateva ny fitondrany président Andrajoela atao amin'ny radio fitatatanareo atao Antananarivo. Matantesa izay atao anareo kosa nareo ankehitriny satria ny nataonareo olona ihany no avaly aminareo. Ka atrano ny fisamboran'olona rehefa maneho hevitra ny olona. Fa ny ataonao ihany no avaly ianao ankehitriny. Raha tena fanavaozana ianao dia aokanao anana fahareta. Amin'izay tsitera atao aminao, amin'ny fanakanana atao aminao. Fa zavatra nataonao olona io tompo ka dia matantesa re. Avelao tsitera dia tsitera satria ianareo ihany nampianatra an'izany tao anatin'ny 20 taona nitondrany Andrajoela. Nataona rehetra tsy navitazavatra ny fitondrana io. Ka ankehitriny raha ny roma fifahefana io anareo dia matantesa fa mbola maro ny feom-bahoaka ny teny-bahoaka avoanareo ikafo anareo. Aza misambosambotr'olo avelao ny olona ny hevitra fa taminy anareo an'izany tsisy olona nisambotra anareo, tsisy olona nampigadra anareo, tsisy zany famanadidy fampisamborana zany natao taminareo. Ka dia matantesa fa ho avy dia raty misaotra tompo. So nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Eny tompoko, miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Tenena mafimafy tenena mafimafy. Tena vero sampy ary nanao tapianesa komina mora tongona dia ahoana fosina tezitsy izy hoe mety mahafaly komina tongona atakasa ahoana fosina tezitsy tongona fa tezekevana zay loatra. So nabetsaka ianao amin'ny faneho-kevitra. Andrasantsika ny antso manaraka. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Eny tompoko. Mazana tompoko eto amin'ny trano ilo amalalana fa hosolony zareo lehibe antsena dia hoasolona daholo ny varotra rehetra manodidina ny amoron-dalana. Kanefa nanana io androanoatra be tavoahangy isaka komina bosebe sisy ariam-pandeha tongotra tsony tsy jereny zareo. Allo? Mbola ao ianao? Mbola ao ianao? Allo?
Mbola hoe efa toizo ny teninao hoe. Dia mamaliataka fijerena avy amin'ny tonga fanjakana reny no jerena ho tenena fa nina fa le lasa manao izay tiany le olona ty. Iza moa dia avy aiza azafady, iza le miteny dia hoe eny tompo. Zay zany mba misy fampitam-baovao zany avy amin'iny raha misy tojo iny mahakasika ny itosy ambany lalana itosy mba jerena aingana zany. Eny toko, miaraba toko. Miaraba toko. Eny toko. Miaraba Mampatrika dia miaraba ny malaky vako. Raha soa dia sansety. Le izy zany efa takoman'ny olona zavatra tena mandalo satria vahoaka dia fanina any amin'ny zavatra any amin'ny tokony adikevitra le olona sasany repera mandeha fa tsy mijery zavatra hoe inona zany tokony mety amin'le virina. Dia tsara fa le français aloha mihinana an'le fanavaozana izy nanao an'le reportation dia fatorony amin'ny resaka sommet afrika français le firenena. Vita anaty faharaty vaovao tsika dia hoe culture économique et sport. Torony andrena tsika zay vao fahatsara politika sy diplomatie dia ho patoranyio dia mitehaka daholo ay boasy tsika zavatra hafa fitiavin'le fanjakana sy ny anina araka le zava-baovao le olona dia voasa mihitsy ekiny resabe afrikana sy n'izao upatorana kulturtsika rehefa io ny 13 melo santory dia ho fatorany zany kolotsaina sport ny ekonomia aty afahana mampisanao de frantsay fa accord de coopération vaovao miara ho fatorany mafo zany dia tika faty ary amsovetika ameny tanky ameny an'izao raha afaka BBC ko telefônina fozahoana raha faly rapali sa dia ividian'ny telefony izy fa afaka BBC dia ivinale telefônina tosy reny takilany aminy efa dronany ireo fitaovam-piadiana mandeha zay karaza ataony olona dipona fahanatona positsika dia mariry zay izy hoe didian'ny kromita mizara maheno-bolana izy aloha avy eo fa mamafisa zo fiarahaniasa amin'ny fiara zany hoe iara-iasa amin'ny sovietika le niasa tamin'le kromita teo aloha zany tsika raha fa dia le DGN kromita diaso dia eo tsika dia tsy maraka le zapisina dia mitraika fotsiny ministre fitsarana le manao rideau fotsiny dia taborina saborina dia takona le vahoaka dia ny afidrafitra ho atsy mandeha any ny afidrafitra ho atsy mandeha any ny karana sy ny karazany a mevoky dia eo dia tavy zay isaona betsaka ianao dia mankasitraka tompo andraisantsika ny antso manaraka rehefa misy a miarabanao tompoko miaraba tompo eny tompoko satria be loatra ny fitaka natao mitany hoe manahira be zay tsy mety raikitra ny sikakasy zany fa dia famokana fanjakana teo farany teo dia frantsay satria hitandreo irotorovankana loatra teo napiditra n'izay groupe mavidy be zay mahafaka hafany be dia be amin'io problema jirama io amin'ny fijerin'ireo ratsy zay raha ty satria manapaka ny finanatra satria raha manite daholo ny modèle mavidy be fa misy apany efa tonga atao manabola dia miena zany a le fisana mampiditra matiantoka ny jirama sy ny firenena malagasy dia io voasandotom-panao dia harina ingenana iny olona vitavitaka ihany nataondreo pivolina tao akeny tao zany fa firesaka tena nampianao zany toy reny manafarana groupe mavidy be reny a
Fanapahan-kevitra tena mihitsy. Dia izay koa ny andrasana mpananam-hevitra mihitsy amin'izao sy miteny izao. Satria misy petrôly eto, misy gazy eto, misy ny rehetra. Ny gasy dia mahazo miasa amin'ny rehetrarehetra. Rehefa tsy hanambaka, hoy izahay. Dia na tandrefany ianao, na tazany, nao, dia zany hoe tsy lataka 20% ny atanany malagasy. Ary tsy maintsy koa parce que reo kompani mivarotra solika eto fa averina ny solima. Toy ny groupe io zay ampiasaina koa ny fotoana izao dia magaka. Izany tokony atao gasy. Diavy aloha dia tokoa ny fivontana fa izay ihany lalana tsy maintsy evarany ity na ahoana. Fa itsika matokisa tena fa ny olona mitsinjanterenantsika ity ny azovarotra fotsiny mandamina izay fotsiny tsika dia mena malagasy mako. So nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Andrasantsika ny antso manaraka. Entoko, miarabanao tompoko. Maka toerana tsara. Entoko. Miarabanao mampatsika. Tenena mafimafy. Miarabanao mampatsika sy Martial. Entoko. Manao eritsekely fa Iza mody avaiza, iza mody avaiza. Nico Isaac. Entoko. Manao eritsekely fa mety famadisika ny flexibilité zany sy zava-tsy satria efa miteny matena fanapitena ny fanaratiana sy mpakanana tena iaraka sy sare. Nanatsindrina aminao indrindra mampasika sy Martial arotraka hoe mety sy mety fiteny tia fanariano fantatra hoe teneko sa sy teneko fa alao fotiny eo teneny azy satria efa tsy teteny momba ny tia zany a satria efa ivezivezeny olona miteny a efa miteny ihany koa momba le fisamborana zany e momba le fanagadragadana fanendena ny teko mpanaraka ny iandravela tongotongo araka ny teneny reny fa mampalahelo mihitsy dia raha matoy io eo a efa fantatsara ny zavatra nahazo azy ary efa afa-tsy tenena soa satria efa tsy tenena naty izy manazà tena mamezamy rano fa mampalahelo rehefa moa izy mbola misika io ihany izy a tena angambany izy sa hoe fantatsy tsara zay izy a Tapakavany aminao izy, tapakavany aminao. Loaka mamena miantso ianao. Andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07 009 88 ary 032 91 901 20. Entoko, miarabanao tompoko. Allô? Ci è Nigeno? Tapagari? Maka toerana tsara ci è Nigeno dia tapaka ilay izy. Andrasantsika ny antso 034 07 009 88 032 91 901 20. Entoko, mirava tompoko. Entoko. Tenena mafimafy e? Entoko.
siya perpisahan. Sige, nanti nama perili udah nara. Itu minat sama dengan Tapa-tapa-rabi, raadspelen, wie van deze en tapa-tapa-rabi. Maar meer dan niet zo. Je ook. Meer hebben het ook. di pada kami tempat dalam itu dalam itu dulu. Ada nanti kita muncul bersama itu. Ini sudah kita lakukan. Tapi kita sel-sel dalam itu bicara ya. Kan itu faham dan istri bersama saya terlihat dekat terus dimakai dan bumi semana tahu ni. 或者说是一边一楼的如果这地方马地上挖了不是在这里这里的话挖的这里lentis de son prasare daripada semua cuma regular di mispres kemana tak kerobian ada di terbur pada dari sepuluh insafu terap ipusan don adanya terlibat kesalahan mobil dengan ada sistem sistem itu udara terlibat apa kaski dari na panasnya sana semua sudah di semua Facebook maksa biasa dia ulat di misal tur tadi zon proses sistem dari karena yang reta-reta anda iya jatuh roda jatuh yang stay pun Memperistim cerita-cerita gimana untuk urusan mana ini transport. Ini lalu banyak semuanya umur nakuni dan reselekan. Ini lalu juga bisa disini kooperatif. Karena itu tamnya rakyat lebih sore reselekan ini minister transport jadi. Ini habis perusahaan subvenasnya ini tidak subvenam di cara rupiah. Ini sebuah mata. So ini tidak di subvenam di cara rupiah namun aku sama tidak yu ke karir orang yang pasal karirnya tidak normal. Anak-anak itu para semua yang kombinasi berpainnya para semua yang kasih resi. Reseka PDP yang merapi film itu tutorial ni, yang tu kursuruan ada dia. Yang mana nampol tetapi tanah dari apa sekarang ada yang karu tiada yang kau kasih resmi. Reseka pas kesepatu. Tidak ada kubam tidak sahabat sahabat. Tak kumanyul lagi tu pun dia tu dia apa nak bola tadi tu. Dia tidak itu dia apa nak bola pun. Sebab bola nama dia siapa? Reba mas sekarang mesti ni pada bulan di pap kiri saja bos. Ni pap kerja di dulu digital kini kalau macam ni dia pada bos datanya kini cerita di jadi nampu punya bulan banyak pak kan ini sama atau si sana cerita di tadi ini pada kumpul atau di tadi jadi kuni bersama. Ya itu ya dan ini kena kena pahami pada. Orang di Fransa di konsep di Fransa nabi. Memang itu. Sono bezig die magazine itu. Anso Russische Universiteit Anso Nakua nog adresena die maar vandaag zich hier ook. Mira betul ko. Tapi kis, anso anaku yau no restika. 034 07 009 88 032 91 901 20. Yetuk. Mira betul ko. Coba berkisah. Ya itu kok. Mira betul. Mira betul.
tsy misy fanabolana eto vetravetraketo zao artiny rano zao toa hoe ho alefa partout indray mahazinany dia azamba hitao kazamba mahita ary dia matratrenana ary ka hoe rehefa raha ety aminay dia eo any fokotany any zay dia ho amponinany raso mitorona rehefa nay aloha zao dia zay aloha zany zao ny rano dia le zany ka ohatrany hoe fititilabena le vaolana roso ary amanany ola vahoaka fa tena hoe tena le tirenena dia tao fitsomanokana valopolo manjaka amin'izao fotoana izao mandraytika vahoaka dia ihany vaolana makasitraka tompoko so nabetsaka ianao dia makasitraka antso iray farany ary eny tompoko ianao zany mamarana ny antso a miraba tompoko tao moramora le radio tao moramora le radio mirabanao iza dia avaiza azafady Tadrajona tia Danaro eny tompoko Ngazany tany mampatry misy amin'ny fanavozana iny anao fividianana dia anao ny lamompanganina fividiana dia any amin'ny tanana any amin'ny fitonan'olompirenena dia fividianana aleo zany zareo manao ndetsapiko namasabana andeha vata indray le manao rehetra dia zay tena principe atao zay fitonderezina hoe asiavanana fotsiny marina ny tenin'ny solasolika hoe ambasitendedore manzeny jersy sy ny karazany saplisy fa ny mission essentiel adimy zay tokony tatakina vahoaka zay masiny diazako hoe tsisy afombony tokony iraina iray ava zay feo a dia takisika aloha zay mission atao zay dia fitanengany eo anatin'ny rotana dia mivolony dia mandeha fividiana alatsika masy mbola samy any zay ny takonany olona rido fotsiny fa ny fitarany le manome eo dia faharoa misy mampireky miantson'ina masiny sy tsara olombelona mba harao masany fitarana repondany le olona gadainy zao mba fahainoana zany eo samy any toerana selula tena metrahanandreo fambizany raha ONG reny mba mandrany fonda dia harao masina azay raha misy mampatreky zay raha mala misaotra isaorana betsaka ianao dia makasitraka izay ny antso noraisina tamintsika kasitrahantsika tao anatin'izay faneho-kevitra ampanajana rehetra izay toka marina ny fanarantsika marsial hoentiko ny fampitinana kely voalohany aloha ny fampitinana kely voalohany hoentiko fotsiny dia ny hoe raha jerena faneho-kevitry ny olona efa mainka hoany le fividianana nazava tsara mety nazava tsara tamin'ny olona fanazavatsika ny hoe reconnaissance internationale sy ny tadalana zay netiny matombo boboky ao anatin'ny faneho-kevitra zany ny hoe fividianana mangarahara fividianana araky tokony izy a zay ihany ny hita fa vahaolana zany amahana ny olana etoka dia anjarany fitondrana fanavozana sy ny tompona ndraikitra mikarakara tomombana tsara mifanandrify amin'izay finan'ny vahoaka momba fividianana zay mba ahafahan'le firenetsika miaina tsara sy ahafahan'le vahoaka ihany koa mametraka tsara ny safidiny sy aro ny safidiny amin'izay fananantsika ho filoham-pirenena vaovao zay andiavana ny repoblika vaovao zay ho diaviny marsial misy vavilepoasakely makasika le morarano tongona satria fantary tsara io tany mpanjakana tany repoblika Madagasikara no misy ao moraranona tongona namana mampatrika titre 265C antsoina hoe faharetana 1 ary faharoa faharetana 2 le faharetana 1 io ny olona ny antso io tena lalàna toko any fanjakana io tany io dia mpanofa le olona ny fandimy tao raha tianao fantatra hoe nanofa zany ataontsika hoe picor nanofa zany sopramate nanofa bionex
fa ny fanjakana malagasy io tompo ka na iza fitondram-panjakana eo a dia raha tsy le fitondram-panjakana mihitsy manova hoe hozaraina ny vahoaka dia zay mangarahara fa tany fanjakana malagasy a io tany io vahoakantsika tsodiso ary za manana pahana tambary eo avy amin'ny anaramamako lasa ao anatin'ny toerana io alao jana zay le droit de défense mampatrika fa ny fiteny teo dia hoe mizotra ho any amin'le hoe ho any amina fifidianana ny tian'ny olona anehoana vahoaka laram-pandrenana raha teny namana mampatrika dia mametsaka hoe fahafahana miteny fahafahana maneho hevitra zany hoe zay samy teny zany sy ny samy maneho hevitra ka raha ohatra tsy mitovy amin'ny olona eo amin'ny atao hoe toerana ohatra dia manasarotra ihany zany zay no mahatonga an'le olona hoe mitrotra dia lasa lazay mile didijadona dia manakilasy ny toerana samihafa ray ny fa iny zany a tsika samy mandinika ny zavatra misy koa ny mpanao gazety a mpitondra fitonina ny mpanao gazety namana mampatrika ary tsy mandranitra ary tsy mitondra ny hoe mampisavorivory saim-bahoaka dia voara fondamentalina mihitsy zany ho an'ny mpanao gazety ny zava-misy iainana am'izao dia fanohizana ny raha-panjakana oka kosa zany tsika tsy mitora-bato ny hoe io ny fanjakana misy a fanavaozana dia tsika tsy hitora-bato ny fanjakana misy io fa hoe raha manaraka misy izy ny foto-drafitrasana ataon'ny teo aloha dia azony atao hoe tokanana na amboara satria 10 volana ambolana vi dia navita trano sy navita zavatra be deaibe fa manohy a lay raharaha ary momba n'ilay hoe amorona koa na le toby fisandratana moa dia io namana mampatrika voanamboariny filoha teo aloha rajonary mampany io a dia efa tsy nekeny zareo mpampiasan'ny fahasankarana fa hoe milavitra dia amin'ny fitondram-panjakana manavao an'izay rehetrarehetra iny namana mampatrika mifarany amin'ny tinako azy dia hoe ny zava-misy zany a amin'izao ny toetsaintsika vahoaka dia hoe mila manova toetsaintsika elana le toetsaina valifaty a elana le faniliana ndraikitra fa miezaka ho ao anatin'ny hoe fitoniana isika ary ezaka ho ao anatina fifanajana na isika sanao eto mampatrika manaja ny rafitra misy tsika ny rafim-panjakana misy amin'izao dia manaraka an'izany tsika fa tsy hoe misy fanjakana ao anaty fanjakana soroantsika azy zany fanjakana anaty fanjakana zany mba hipetraka amin'ny hoe tandalana isika menakavy telo ny telopolo tapitrisa mampatry so nenao marsial ny fanampitety tamin'ny fandahanao gazava so nenao loloto amin'ny lafiny teknika